Ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Faly miarabantsika indray ry havana tapahoana soa eto amin'izao tambajotra tserasera izao. Miarabanao natratra izao somafa 20 Jona 2024 izao. Manonona trany ny fiadanan'ny tompo aminao ry havana. Anaraka ny mofinaina izay voalahatra an'io indray isika ka mialohan'izany dia andeha hivavaka isika andraisantsika ny fanahy masina eo am-pianona izany ary hiderantsika an'Andriamanitra. Mivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina avy manolotra ny dera sy ny laza ary mivoninahitra ho anao izay fa Andriamanitra mendrika ny tokony ho deraina indrindra ianao. Anao ny tany sy izay rehetra eo aminy. Anao ny lanitra sy izay rehetra eo aminy. Asan'ny tananao izao rehetra izao. Ko mideranao izay mankalaza anao, manome voninahitra ny anaranao. Misaotra fa mifandimby ary mifanisy eo amin'ny fiainanay ny fitahiana maro sesehena. Tsy takatra ny sainay tompo fa lalina loatra izany fitiavanao anay izany. Ka anatrehan'ny fitiavanao dia mahatsiaro tsy mendrika izay satria mandika mandrakariva ny didinao ary manao izay mampalahelo anao hatrany. Mpanota tsy mendrika izay tompo, ko mifony eto anatrehanao izay. Mamelany elokay, mamindrafo aminay. Diovy izay mba adio ary sasao amin'ilay rano Jesosy Kristy zokinay, mpamonjy anay mba ho afa-pahotana. Dia misaotra tompo noho ny famelan-keloka omenao anay. Ho vakiana aminay ny teninao ary ho azavaina aminay izany tenao izay fanilo ny tongotra sy fanazavana lalanay. Koaritsay aminay tompo ny fanahy masina. Ampianatra anay, anoro anay amin'izay tokony ataonay ary taridalana anay. Andehananay amin'ny lalana mahitsy amin'ny androm-piainana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany. Amen. Hamaky ny mofinaina anio isika ry havana arak'izay hita ao amin'ny epistily ho an'ny Galatiana 2 raisina amin'ny andininy 1:20 ary hajanona hatramin'ny 1:20. Vakia izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary noho tonga tany Antiokia Kefasy dia nanohitra azy ny fanatrikao satria hita fa nanatsiana izy. Fa fony tsy mbola tonga ny sasany avy tany amin'ny Jakoba dia niara-ninana tamin'ny jentilisa ihany izy. Fa noho ny tonga ireo dia niatakataka izy ka niala satria natahotra ny momba ny famirana izy. Ary ny Jiosy sasany koa niara-ny hatsara velatsia taminy ka Barnabasy avy aza mba voataona amin'ny fiatsaram-belatsia ihany koa. Fa rehefa hitako fa tsy nandeha mahitsy araka ny fahamarinana ny filazantsara ireo, dia hoy izao tamin'ny Kefasy teo anatrehan'ny olona rehetra: raha ianao izay tena jiosy aza no manao tahaka ny fanaon'ny jentilisa fa tsy tahaka ny fanaon'ny jiosy, nahoana ny jentilisa no terenao anao tahaka ny fanaon'ny jiosy? Taranaky ny jiosy isika fa tsy mba mpanota avy amin'ny jentilisa. Nefa noho ny fantatsika fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona fa amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy, dia nino an'i Kristy Jesosy koa isika mba ho hamarinina amin'ny finoana an'i Kristy fa tsy amin'ny asan'ny lalàna, satria tsy misy nofo hamarinina amin'ny asan'ny lalàna. Fa raha mitady ho hamarinina ao amin'ny Kristy isika nefa ny tenantsika no hita fa mpanota moa mpanompo ny ota va Kristy? Sanatria izany. Fa raha ny zavatra efa noravako no hatsangako indray dia mampiseho ny tenako fa diso aho. Fa raha izao dia tamin'ny lalàna no nahafatesako ny amin'ny lalàna mba ho velona ho an'Andriamanitra aho. Voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho ary tsy izao intsony no velona fa Kristy no velona atao anatiko. Fa izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia hivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Tsy mahafoana ny fahasoavan'Andriamanitra aho, fa raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana dia maty foana Kristy. Amen. Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia mbola ampitomboina aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana
avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Galatiana 2:2 ny 1:20 ka hatramin'ny 1:20. Mifinainantsika anio mbola hibanjinantsika hatrany ny lohahevitra hoe anorenana ny maha-kristianina ny finoana. Ireo kristianina tao Galatia ry havana dia olona izay nitoriany apôstôly ny filazantsara an' Jesosy Kristy sy ny heriny. Rehefa lasa nefa ny apôstôly dia nisy mpampianatra hafa namerina azy ireo amin'ny fitandremana ny lalàna jiosy. Nohony amin'izany fiverenan-dalana ho amarinina amin'ny asan'ny lalàna izany indrindra no anoratan'ny apôstôly amin'ny fahampatsiarovana ny fahefana maha-apôstôly azy. Izany ka anambarany fa Kristy velona ao anatiny no fototro izany ry havana. Eto amin'izao mofinainantsika izao ry havana dia ambarany teny amintsika fa Kristy velona ao anaty dia manafaka amin'ny fahafatesana avy amin'ny lalàna. Kristy velona ao anaty dia manafaka amin'ny fahafatesana avy amin'ny lalàna. Ary koa hoe Kristy velona ao anaty dia manolotra fahavelomana vaovao ao amin'Andriamanitra. Kristy velona ao anaty dia manolotra fahavelomana vaovao ao amin'Andriamanitra. Ndeo diniantsika voalohany ary zao ry havana fa Kristy velona ao anaty dia manafaka amin'ny fahafatesana avy amin'ny lalàna. Ry havana malala izay ambary eto hoe fahafatesana avy amin'ny lalàna dia ny fitediavana ho amarinina amin'ny asa araky ny 19 sy ny fiatsaram-belatsihy izay aterany araky ny 17 hoe ary ny jiosy sasany koa niara-ny atsara-belatsihy taminy ka Barnabasy avy aza mba voataona ny fiatsaram-belatsihy koa. Ary ny 17 dia milaza ihany koa ny fahafatesana entiny araka ny hoe fa raha izao dia tamin'ny lalàna nafatezako ny amin'ny lalàna. Ny olona mantsy ry havana isika izao dia mihevitra fa ny zava-bita na ny asa tsara izay atao ny fanompoana no mahamarina antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Dia miezaka maneho asa, miezaka manara-dalàna, manao an'izao sy izao dia mihevitra fa ho vovonjy satria manaraka ny fombafomba maro samihafa. Tena fahadiso-kevitra goavana izany ry havana, fahadiso-kevitra tanteraka izany. Tsy misy manana voninahitr'Andriamanitra isika satria isan'andro dia manohatra azy isika. Na io fitenitsika io izany, na izay ataontsika. Tsy misy asa tsara na mendrika ataontsika mahafatsy ny atsika amin'izany. Jesosy Kristy irery ihany ry havana no manafaka atsika tamin'ny nitondrany ny helokontsika rehetra. Ny finoana azy irery ihany no manamarina antsika. Kristy velona ao anatintsika no manafaka atsika amin'ny oziny lalàna. Dia resazy rehetra mendrika hiatra amintsika no ny tsy fahatanterantsika. Mpanota avokoa ry havana ny olona rehetra. Na ny jiosy io, na ny jentilisa, mpanota avokoa. Noho izany dia samy mila mpamonjy avokoa mba hamonjy amin'ny fanamelohana no ny ota. Dia amin'ny fahafatesana mandrakizay izany. Nentin'i Kristy ny fanamelohana no ny otantsika. Ka tsy homeloka intsony isika izay mino azy fa hamarinina kosa eo mason'Andriamanitra. Izany ry havana dia vokatry ny fahasoavan'Andriamanitra satria avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. No fahasoavan'Andriamanitra izany hoe noho ny fitiavany antsika dia tonga tetỳ an-tany Jesosy hamonjy ny olona rehetra. Araky ny Jaona 3:4 toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Inona ry havana no tokony ataon'ny olona mba ho vonjeny izy? Tsy misy afa-tsy mino an'i Kristy irery ihany. Tsy maintsy mandray na maka mihitsy ny fahasoavan'Andriamanitra. Atsotran'Andriamanitra ry havana ny tanany. Fa anjaranao, anjarantsika ny mandray ny fanomezana tolony. Ka ny fandraisana izany fahasoavana izay fanomezana avy amin'Andriamanitra izany ry havana natao hoe finoana. Izany no antony nanoratan'i Paoly ho an'ny Efesianina manao hoe fa fahasoavana namonjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa avy amin'Andriamanitra. Efesianina 2:4 no ahitantsika izany. Na ny finoantsika na ny fahasoavan'Andriamanitra dia samy ilaina amin'ny famonjenantsika izany ry havana.
Ary rehefa mino an Kristy isika, raha Kristy mivelona ao anatintsika, raha mandray azy isika dia mandray ny fahamarinany. Ambara ho tsy meloka isika satria efa nohamarinina. Noho izany tsy hanameloka antsika noho ny antsoika intsony Andriamanitra, fa hamela ny helontsika izy ary hanao antsika ho zanany. Ary raha avy hamarinina isika dia mandray ny famonjena avy hatrany. Raisintsika miaraka amin'ny famonjena ry havana ny fiainana mandrakizay. Noho izany aoka isika ry havana tsy hitady famonjena amin'ny fanarahana lalàna na amin'ny fombafomba izay nataon'olombelona ihany, fa tsy izany no azahoam-po hamonjena. Raisy Jesosy fa aminy ihany ny lalàna tokana azahoana izany famonjena izany. Hanapaka antsika amin'ny oziny lalàna izany izy. Ny maha-kristianina rahateo dia tsy fanarahana fombafomba ivelany fotsiny, fa tena fanarahana ny Jesosy mihitsy ry havana. Koa velao anatinao Jesosy, hanafaka anao izy. Izany no idirantsika amin'ny fizarana faharoa ry havana dia ny hoe Kristy velao anaty dia manolotra fahavelomana vaovao amin'Andriamanitra. Kristy velao anaty dia manolotra fahavelomana vaovao ao amin'Andriamanitra. Ry havana malalo amin'ny tompo. Raha miteny hoe tsy ambany lalàna ny mino dia tsy midika velively izany fa tonga mpanota, mpandika lalàna. Tsy ry havana fa araka ny 7:10 eto amin'ity mofinainy ity dia izay nandray an Kristy Jesosy dia tsy ambany lalàna, nefa kosa tena mahatanteraka izany lalàna izany ry havana. Rehefa naray an Jesosy, mino an Jesosy dia mandeha ho azy izany fanarahana lalàna izany, mankahala ho tao azy ary tsy izy intsony, tsy ianao intsony, tsy izaho intsony ny velona, fa Kristy ny velona ao anaty ka miaina fahavelomana vaovao araka an'Andriamanitra. Tsy ny hoe tahotra ny ho voasazy na ny hitady voninahitra amin'ny hafa satria hoe manao soa, satria manao ny asa mahadekona na mahabiransampana na mampiandry sy ny sisa no manosika anao ny sitrapon'Andriamanitra ry havana, fa ny finoana, ny fitiavana ilay zanak'Andriamanitra efa nanolotra ny ainy ho famonjena. Izany no manosika ny mino ho velona araka an'Andriamanitra. Raha tsapantsika mantsy ry havana fa tiantsika tokoa Jesosy Kristy. Eny raha tsapantsika ny halehiben'ny fitiavana izay efa natolony dia tsy isika mihitsy ry havana, tsy tsika izao mihitsy no anao izay tsy mendrika eo masony. Ry havana malala, velona ho an'Andriamanitra ny olona itoeran'i Kristy. Mino an Kristy, araka izany tsy tokony hitantana amin'ny fiainantsika samy irery intsony isika, fa tokony avelantsika amin'ny finoana hitoetra ao anatintsika Jesosy. Ho indrindra izy hoe tomoera amiko ary izao aminareo, araka ny Jaona 5:14 sy 15. Ary Jesosy velona ao anatintsika, Jesosy dia afaka hanana fiainana tahaka azy ihany koa isika. Raha i Jesosy ny velona ao anatintsika dia afaka manana fiainana tahaka azy ihany koa isika ry havana. Fahavelomana vaovao ne izany miaina amin'ny fiainana araka an'Andriamanitra. Tsy ilay olona mpanota be intsony ny tazana nahita, fa olom-baovao manao ny sitrapon'Andriamanitra, manana an Jesosy ary ho hitan'ny olona ilay Kristy ao anatintsika ka te ho hiova kristianina ihany koa ny ry havana ny olona, ho resy lahatra ny olona rehefa Kristy ny tazana ao anatintsika ary dia hiova ho kristianina ihany koa ny olona. Ry havana malala, Kristy velona ao anaty manafaka antsika amin'ny fahafatesana avy amin'ny lalàna, manolotra fahavelomana vaovao amin'Andriamanitra. Hoy Paoly, tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ao anatiko. Moa afaka miteny toy izany koa isika ry havana mikasika ny tenantsika. Moa mbola nitoetrako taloha, nitoetranao taloha ihany va no manjaka ao anatinao, manjaka atao anatiko, manjaka ao anatintsika. Izany ve no mbola ao anatintsika? Izany ve no mbola iainantsika ry havana? Sa Kristy ny velona ao anatintsika? Izy ilay zanaka tonga teto tany ho faty no fahotantsika, mba handraisantsika ny famonjena sy ny fiainana mandrakizay. Tsy mba foana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra isika ry havana. Aza manandrana hitady famonjena amin'izay asany lalàna indray fa tsy misy olona voavonjy ny lalàna tsy amin'ny finoana ny Kristy. Fa raha izany dia maty foana ry havana Jesosy, maty foana Kristy. Ndeha ary isika ry havana, anao tahaka ny Paoly ka sa hiteny hoe Kristy ny velona atao anatiko, ary koa efa izay hivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia hivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.
hivavaka isika. Indreny hafalianay Tompo nandre izany teninao, mitondra fanantenana sy famelomelomanao anay izany. Misaotra fanasehoanao anay fa raha i Jesosy ny velona atao anatinay dia manafaka anay amin'ny ozony lalàna ianao ka mitondra fahavelomana vaovao aminao Andriamanitra. Misaotra Tompo noho ny fanehoanao ny fitiavana anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Fa olona afaka tokoa izay ankehitriny. Indro apetraka aminao ny fiainanay rehetra. Entinay eo am-pototry ny fijalian'i Jesosy Kristy izany ka mivavaka izay ho an'ny tokantrano tsirairay avy. Ianao Andriamanitra no hijery anay anie, hamaly ny vavaka rehetra izay notononona tamin'ity anio ity. Jereo ny asa fivelomanay ka ambino amin'izany izay Andriamanitra. Meo asa ireo izay tsy manana Tompo, indrindra ireo very asa tamin'ny fandalovana aretina coronavirus teto amin'ity tanina ity. Sitrahany marary rehetra, na inona na ranony aretina mangeja azy ninona. Ireo izay mitady famonjena sy kivy, trotraka noho ny adi-piainana, dia amonjy azy reny anie ianao, ampahery azy anie ianao. Mivavaka izay Tompo ho an'ny firenenay, omeo fahendrena ny mpitondra anay Andriamanitra, ary fongoreto ny valana aretina coronavirus. Aza velanao anapa-keto intsony Andriamanitra, fa Andriamanitra manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra ianao. Io ny asa amin'ny fiangonanay mba ho lavorary sy ho tanteraka. Mitahia trano ny ray aman-dreny mpitandrina, anome fahasalamana, hery sy tanjaka ho azy sy ny ankonany anenao mba havitany ny asa nampandraketinao azy. Jereo ny kristianina rehetra mba hiorina amin'ny finoananao Jesosy Kristy hatrany. Mamaliana vavakay Andriamanitra, angatahanay izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokinay, ary akambanay amin'ilay tsara manao hoe: Renay ô izay ny an-danitra, ho amasinana ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao etsy an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay anio izay hanasaza ho anay, ary mamelana elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy. Fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha iso havana ny tsodrano izay atolotra ho antsika. Andriamanitra ny fiadanana anie, hamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka rovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra rera ny voninahitra amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.